tolotry ny ase amin'ny radio anareo izao ny hafa tantarandray miseho nosoratan'ny dokotera Rakotondra-Miarana Tantely ovelomin'ny Rakoto Nofy Erika miaraka amin'ny rojo Ranay Vasoa sy Nanja mandrindra ra teknika Onja mana totosa Saoly Rakotonanahary dada manao zavatra nga dada ohatra hoe ny ataovy moa le roa roviana ny tsisy fa lazo zay ilainy lana koa ka tsy mampanina ny dada zany sady miresaka amiko manao an'izay zavatra ataony dada ihany zada lazo le zay tiany laolazaina eo alany be safary io tsy zany ary dada fa misy feonambe dada azafady kely ange dada isy mba marenina kely aloha fa tsy mahalala fomba tsy hitandrena nga fa mbola miresaka izay mianaka aiza koa nareo izay miresaka eo ka nitapahandritsy inonako ko maninona ary raha narindrina ny varavarana dia nandona ndana alondriny voaka fa niresaka ay mbola tsy vita dia akatony tsara io trano io si za tsy voaka fa nga larery dada za koa mila azy ilahy efa ela niresaka tamin'ny teo fa hanandray izao maninona zany ka so dia voafelakeo fa mandeha anare milaminina reo da fa inona ary ty ka izy very dada tonga dia avy be avany tsy mahalala fomba mihitsy za tsy aleto kanto mandehana aloha anao sombonaiky fa avy eo tsika mianaka miresaka ndana aloha mandehana oniko eo mbola miaina eny eo ihany ko maninona raha mijanona eto mandrapatonga ny anjarako ka so dia efa misy mandehana aloha afa vetivety fotsiny ange ianao koa ohatra ny zaza kely ka mila maka rendez-vous zany rehefa iresaka amin'ny dada tsy misy an'izany rery kanto tsy fanao fotsiny ny miaino resak'olona azonao za foana zany tsy maintsy mandefitra zany noho izy rehefa zandry olona aoka izay oa fa mandreraka be mihitsy nareo da na dia resaka maika azy zany dia aleoko hiandry ny sitrapony andry lasa zany nareo ve tsy leo ny tiady lava sy mifandramatra ty mihitsy tsy miady re zay ry dada fa mifandrangotra fotsiny ay ka eto amin'izay ry ty resaka lahy lany fotsiny fotoana koko misy feonambe momba ny literatiry zay eo dada mitapabolana ka mba te handray anjara dia aiza izy io ka ny Antananarivo ka dia inona no entin'ny lahany aiza lahy no hivantana ary afriana ihany koa zao zany ka misy namako izay manana trano any dia efa nanaiky ny ray aman-dreny ny hijanonako mandritra ny 3 andro na mihoatra aza hony tsy maninona mihitsy mba tsara fanahy kosa ry zareo zany nefa ahoana hoy dada ka tsy maintsy vatsiko vola ihany la fa efa sarotra ane zao ny fiainana ka tsy azo atao ry ty ny manararoatra ny fahatsoran'ny olona tena mariny zany ry dada dia misaotra betsaka hiezaka hifandray amin'ny karazan'olona maro sy malaza any sady handray anjara amin'ny fifananana asa soratra ihany koa ay tsaro zany le roa asandrato avy ny fanevantsika fa sarobidy toy ny fahendreny io aza matahotra dada fa mbola tsy hijanona teo akory ahy mbola vao ny lalana makeo amin'ny zanatohatra voalohany ty hodiaviko ty fa mbola tsy ny zanatohatra akory nitsodranonao dia ampoero ary dada eny ary le roa maleova mahalasana ary raha sendra tsy fahombiazana aza malaky mametraka penina fa ny ao anatin'ny lahy mbola tsy ritra misaotra ry dada ary aleo aloha hidina any ambany amin'izay sao dia ty hezitra eo kanto marina tokoa zany mandehana re kanto ahoany mandehana amin'izay ndry raha hiresaka amin'ny dada fa sao dia mitomany eo ka hanahirany sao dia ataony lafa be koretakary tsy tiako fotsiny ny fomba ny la tsy malala zandro io tsy hoe tsy tia alala fa tsy maintsy asiana lamina amin'ny fiainana ary kanto dia alamina eo ary koa ory kanto ary aiza zay vary nandrahondry varinona no andrahoako eo tezitra angandry ka tsy nanao nininona ndry fa marary angandriry kanto tsy marary zany efa saika ilaza fotsiny ateo hoe lany ny varintsika ka mila mividy fa hidy ihany ny varotra nefa moa ny lazainareo hoe ka maninona raha tonga dia izay ny lazaina fa tsy nilozana ny dongo tamin'ny dada teo ka tsy navelanareo ny tena nge atsy inony reto zaza reto mandreraka mihitsy mandehana mitady mpivarotra fa alina ny andro ilozanareo mifamaly eo fotsiny za aloha tsy andeha hivoaka ntsony fa efa maizina ao ivelany ao zay le valy faty zay maninona zao raha miaraka sika sindry andraseo Paoly
fisanganina tonga an'izao ampy zay l izy menada ty mivola dia mandehana ry andro nitadyvarotra fa ary le toam-piadiana hevitra eto ny andro ka tokony efa tamin'ny atoandro indri no nylaza fa alany ny vary tao fa ngamo zareriny tsy maintsy mijery an'izay ato ka samy sahiranytsika ka tsy indrivy eny no mandrotsabary farany tao ka be ny arehako manao fanadinana raha-pitsoka tsaroako sony izany lasa aloha efa tokony atory mihitsy azao fa nona ka tsy ahatsindrotsy ka mandehana re matoy aloha so mahita tory andro kanto fo azoko rehefa vonona ny sakafo arive mandehana zany zanako izany so reraka loatra ianao fa hono ary dada ahoana ry kanto fa inona ka ny resaka nataony andro tamin'ny dada teony dia tsy azo nytapahana mihitsy any any ndry mindresaka fa izy angeny topo-kevitra ay dada akoranga aleo ary alohan dia atoritory aloha rehefa tsy teny any dady mandehandeha arivariva iaingo marina ary ho azy amin'ity andro efa maizimbava volany tsy matahotra mitady anao fa mandrosoa aloha ao an-tranoko fa aiza moa nareo no mipetraka ety akaiky ety anga ity trano fotsy lehibe itsy ndao androso fa omeko izay tianao ianao ka sao dia tsy misy ao aminareo izay tiako andray fa ina ny tianao sady tsy izay misy ao aminay ange izany fa izay tianao aty amiko moramora aloha ianao fa ohatrany sasaby ange ianao izany vary zao no ilaiko ka hitako fa tsy misy ao aminao dia aleoko mandeha mitady mpivarotra fa maizina ny andro iandra za koa iaraka aminao misaotra fa aleo andeha rery miverena eto raha tsy mahita fa apiako maninona nefa ianao raha mandeha mody fa tsy mirenireny ety an-dalana ety ohatran'izao fa miandranao anaty trahako tranao kaikely io ve dia mila mpanatitra ry aingo fa inona nefa no atahoranao tsy androsoanao ao an-tranoko za ve tsy ianao fa ny ataonao mba misangisangy re fa za ve dia vita inona mety ampaninina anao eo ianao mihitsy koa ngamba ny tena ratsy saina meloko ka ohatran'ny hafahafa ange ny resaka ataonao hafahafa hoana sa rehefa tsy mitovy amin'ny resaka ao sy ny fomba fisainanao dia hoe hafahafa say angeny tsy mampitovy atsika maninona dia tsy te halalany momba akory ve ianao amin'izany fahasamihafana hitanao izany fa tonga dia manidy varavarana aleo aloha ilamina dia misesy fa sarotra be izy izany amin'ny manaraka mianatra mamantatra anao bebe kokoa zay ahay fa raha mila fanampiana ho ahy ianao dia lazao misaotra fa aleo amin'ny manaraka mpivarotra vary zao ny ilaiko zay aza mpivarotrako sady mbola misy vary mihitsy ao raha izany foana aza dia manany any be loatra ohatran'io ianao fa za zany efa very hevitra mihitsy eto ampiresana aminao izany koa ve dia isangiko aminao jere ty amiko ty ny lakile an-tsena raha tsy mino ahy ianao dia izy amin'reto trano fivarotany reto ny ianareo zany ty aorianantsika ty ka tsy mbola nahitanao ny varotra tao mihitsy nandray mandeha izany ve ka voaingana izy io ny lasanay fa anydadatoany anamidiny taminay ka izany no antony tsy mbola nahitanao amin'ny varotra tao ay ve sady dadanay koa ange fa nanakaraha-maola hitazona an-tsena ka inona tsony moa ny tokony andehanako ao maniditsena amin'ny ariva ihany no ataonay dia mba hanjarako ny androany dia izany nahitanao ateto ay vare ka tsy misy izay tianao amin'izay ve izany aty amiko inona ohatra fa ny lakile an-tsena rery andry aty amiko dia omeko anao diso kely ianao teo tsy ny lakile no ilaiko fa ny vary aleo atao hoe izany mba tsy fandirany eny ary aleo vahaiko avy eto amin'ny varavarana fidirana eto zay mandrosory andry tonga dia afatrarao rery aingo ny vary 5 kilao dia ity ny vola mbola hiditra andray ve ahy tena matahotra mihitsy ange ianao izany lehilahy be io ve ianao dia matahotra vehivavy kely ity zangam-pihinan'olona ka izay mahakely anao izay indrindra tsy mampety ny hidirako any try fa maninona sao dia tratra ny dadanareo ka lazainy fa manodikodina anao ka tsy mitombona mihitsy izany ayahanao izany dia tsy omeko ny varinao raha tsy miditra aty ianao manahirana mihitsy ianao ty riaingo ndao ndray ary tiary ny varinao dia ndao dia amin'izay
sa ianao mbola manakambara amiko? Mbola manakambara aminao mihitsy fa aleo any am-pianarantsika no manondresaka. Tandre maro tsy mitady akory rehefa any a? Ho tadiaviko re ianao fa aza matahotra e. Mahalinanao amin'izay angana miresaka amiko? Mahavariana mihitsy. Tsy napoziko miresaka be ohatran'izany ianao. Sady be vazivazy ny mahasarika. Ohatran'ny tsy androko izay ahitana anao indray. Aza mody e, ndao atory aty aminay dia mifankahita foantsika. Ndao hivoaka dia idino tsena fa tena alina ny andro e. Jereo ange raha misy olona tsony ny lalany. So gago koa ny ray aman-drenonao. Dada sy kanto an'izay angamba mitebiteby ery. Oe, marina tokoa izany. Tena samy variantsika. Veloma amin'izay ary? Fa dia tsy mba hanatitra hatretsy ambavady akory ty ianao? Mba mianta koa ange ianao izany e. Eo ve dia lavitra? Eo mba tantany fa maisina ny lalana ka tsy hitako sao tafotoana eo ny tongotro ka. Eo indray ary e. Zay. Tonga. Izay fa dia velomy aingo dia mbola misaotra betsaka anao a. Velomy andry. Rapito izany a. Miandry anao a. Andry gago. Alty ny andro. Tsara tarehy loatra iny zazavavy iny a. Sasa loatra izy tamin'ny voalohany ka natahotra. Tsy azo tsaraina avy aty ivelany marina ny olona. Raha ny fitafiny aloha mampitsoky e. Zany angamba ny tsy mba nanatona ny ankizy azy. Ohatra ny babony izany a. Izay fombafomba ity ivelany ange ka azo ovany. Ngamba mety mijaly zao iny fa tsy mba misy namana satria etaketahan'ny ankizy amin'ny fomba fiteniny sy fitafiny ka mandrerery. Ka izany aleo aho ny namany. Sitrany izy mba ho faly sady mba miampiray koa ny namako amin'izay e. Hafa tokoa aloha izy. Tsy dia mahazatra nefa tsara ihany araka ny tenany mba miezaka mamantatra ny olona samy hafa amin'ny tena fa mety ampivelatra amin'ny fomba fisainana ihany koa izany. Andro ve izany e? Zay andro dada. Varindresaka tamin'izay ankizy namako izay koa ka miala tsiny aminareo mianaka e. Efa natory angakanto? Efa natory izy ko. Fa mba lalina koa izany resaka reo izany dia naharitra oriray mahery ve lesiko. Ankizy mbola tsy dia mahavantana mihitsy izy io. Fa androany no niezaka namantatra azy fa mahaliana mihitsy izy e. Ka poniny ety any anga izy izany le ty e. Sady ray fianaranao amin'ny lycée zahay. Raha tsy nahita azy ange ary dada ka tsy nahita vary hoentina moa dia. Ka izy no anaran'izy izany lesy? Iaingo ny anarany e. Tsara tarehy ange izy ary dada e. Dia taraiky tao e lahy. Izany io ihany fa izy mihitsy ny tiako hofantarina fa etahan'ny ankizy izy dia mampalahelo ahy e. Teo namany fa hifanampy zahay. Tsara rehefa mahay mifampitsinjo fa aza miadaladala fotsiny a. Aza matahotra dada fa tsy raraka tany akory ny anatry dady. Aleo aloha andeha hanokona an'ity vary ty e. Mandehana ary letsy. Azafady hoe letsy rato. Ahoana ity? Somba nahita ny aingo letsy ala fa mitady azy mafy a. Iangiza moa izany? Le tovavy tsara tarehy ao amin'ny teadio iny letsy e. Le milanja orona sy jefijefy iny ve? Izaho kosa letsiny dia miangona ao amin'ny daholo ny ara-tsy toetra rehetra. Hitako. Sa nahazo inona tany indray ity telany to lasa jamban'ny atsara tarehiny a. Fa inona tokoa ny tena ilalina azy? Nifanao fotoana tamin'ny androany ao amin'ny efitra famakiam-boky fa ohatran'ny tsy hitako ao izy e. Aya, dia voapetrapetraka sahady izany lahy nefa voandroany nifanao fotoana taminy. Mariny eo ela fa mba tia hifanampy aminy fotsiny ahy. Fangamana ny olana hono izy. Angamo ny olona voatery hiteny hoe izao ny olona ko voafantatra fa manana olana eo amin'ny fiainany. Ary lasa mpamina indray elahy izany a. Tsy sarotra letsy izany raha olona mifanerasera sy hitan'ilay isan'andro a. Tonga dia hita eo amin'ny fihetsiny, ny fiteniny,
ny fihetsika manodidina azy dia nio ange iza zao no mba ankizy samy manantona sy miresaka amin'io iza no samy namana aminy fa tsy vao mandalo izy dia manao jery vilana sy mitakoritsika daholo ny rehetra dia zay ve zany ny orana hoe lahy zany hoe raha azoko tsara zany dia tokony namana amin'ny daholo tsika araka ny hevitra lahy aka maninona moa tonga dia mitsara azy avy aty ivelany daholo sika ka avy hatrany dia manilikilika azy sy tsy tia lala ny antony mahatonga azy anao fihetsika manaytaitra sy somary manotohana ny sasany mety ho izany fihetsika ataontsika amin'izany angeny vao mainka manosika azy anao fihetsika hafa sy tsy zaka ny fotopisainantsika satria mbola tsy fahitantsika sy ny heverintsika hatr'izay fa ratsy tsy tokony atao satria efa hita zay maharatsy azy raha dinina amin'ny saina tsy miangatra ka maninona ro elany manao an'izany fihetsika tsy mendrika izany izy tsy noho ny ataontsika ihany ve ka inona nefa ny atony amin'ny valilahny zava-misy fa tsy avela amin'izao amin'izay mba misy zavatra hafa miseho koa letsy eto amin'ny liseo jerena kosa letsy zany tsy firara azy manjoa azy fangaty azy elany tena malahelo azy mafy mihitsy lazaiko amin'lahy fa misy zavatra mahaliana any amin'ny zipiny rehefa tena miresaka aminy tsara koa nge letsiny mba mivelatra amin'ny zava-baovao eo amin'ny fiainany mba mahalala zavatra hafa noho nefa mahazatra isan'andro sy hatr'izay mba hahalalana ny karazam-pihetsiky ny olona ny tokony ataon'ny lahy manoloana amin'ny fahasamihafana toy izany mba afo indray zany fomba fijeriny lahy zany ohatra izany koa ve ny fomba fijeriny kanto ity hatr'izay aloha dia mifanohatra amin'izany fa hono mba mahaliana ny lahy ihany anga iny any abaviko iny aza sary-piary loatra lahy fa tsara nge iny kanto iny olo tia sara mpisaina ny alina hitanareo hoe kanto ve za amin'izao sotra betsaka manao any aingo ary taiza ianao manao anareo aloha mbola nandeha tao amin'ny birao amin'ny prof de malagasy any lasany an'izany fionam-be-pirenena momba literatura malagasy izany angay ianao mba aliana amin'izany ka nahoana moa sa tsy mendrika ho an'ny literatura malagasy ny zazavavy toa tsy zany kosa angeny tiako fantatra teo asako ary ny namanao to tsy nitentsony no ny tonga teto anefa eniko tao manasy ho asony endriko je me demande pourquoi izy aloha ny rato klasy zahay mba mitenena letsy rato tsy manakambara viry ahy satria tsy mombanao akory ny resahako taminao vao tonga teo iny fa momba ny kanto anabaviny ny andry zay mbola kanto lavitra araky ny anarany sady tsy misy idirako koa moa ny resaka rehefa atao ataonareko trano an-tranoko ka aleo ngamba aletsy loha andefa raha riva letsy andao ary letsy ary tena masika amiko mihitsy ny namanao iny zany inona zao ny resaka kitrano an-trano teo sy asa manisy hira amin'izany ianao fa andao hiala teto be ankizy loatra eto ka manahirana amin'ny resaka tsy tianao hitany ankizy miresaka amiko ngay ianao tsy zany rehefa masadaikatra fotsiny ty jerijeriny ankizy rehetra mandalitra ianao angamba efa zatra ka tsy taitra amin'izany tsony fa za mbola manavao ny azany efa sakafo isan'andro ka tsy mampiotsina tsony ka andao rehefa atao tena mijaly be rity ianao mahazo mitantana anao ve aleo aloha amin'ny manaraka fa mbola tena tsy vonany amin'izany eny ary mba nitsapako anao fotsiny iny fa tsy tokony nataoko akory gaga mantsika maninona andao raha iry anjaridaina ry ambadika re any sady mangatsitsika no mangina no sady milamina ihany koa ndry fataiza foany ty lary andro nozova misakafo atondro mbola varindresaka tamin'ny aingo ary dada adianiko mba ny ora vidiana sy ny anoanako ary laha zany ange ka mora voahodiny tsy misy an'izany ery dada fa mba mifanojo fotsiny votoatin-dresakay ka na dia mifanohatra aza ny fomba fanaonay vokatry ny fitezana tsy mitovy dia saika tsy nety tapitra ny resakay tandremindry andry aza atao ambanin'ny zavatra toy izany ny fianarana miatomboka amin'ny zavatra mahadinidinika oatra izany ange izy io dia nitombo rehefa elaela efa hitan'izao fa azony atao an'izao sy zao lahy dia hoararotiny rehefa tena misy zava-dehibe ilany fanampiana sady fatany sy tsapany raha teo fa misy fitiavana azy eo amin'lahy sa tsy izany dia asa aloha ry dada efa mba nanafina an'izay azy ihany aloha hatramin'izao raha momba ny fianarana indray tsy an'ireo tsony ny fahataraka androany
mbola mila mianatra manao fantaram-potoana zany. Izay mihitsy ny tokony ataon'ny lahy voalohany ka. Fa hono ary dada. Ratsy anga zany mifankaty amin'ny jazavavy zany raha tena tia azy tokoa. Raha amin'izao taona ny lahy zao dia tsy hitako izay maharatsy azy. Fa engany fotsiny mba ho tia, mba ho tena tia mantsy. Izy izay tena tia ny lahy. Raha tsy izany manjary nijaly anaty eo fotsiny lako. Ka atahoana moa ry dada manakana ny fitiavana rehefa tena tonga tokoa izy. Io le roa zavatra sarotra io betsaka ny teoria fa ny fahampiarana azy ny sarotra sady zao no hitako fa mety. Ahoana ry dada? Mba afataro tsara aloha izy raha azo hifanindrana lalana tokoa vao miroso amin'izany lahy. Tsy vao maly venareo no mifampiresaka ko androany lahy dia efa miresaka fitiavana lalipaka. Eny fa zao ange mbola vao etam-piezahana mamantatra azy mihitsy dia efa tafiditra lalina sady ny ao anatika. Zao dia ny mbola ety am-boalohany fero aloha natazomy mihitsy raha azo atao ny ao am-pony lahy tsy trotra mba tsy hahajamba ny lahy tanteraka. So mantsy hanenina ao aoriana raha sanatrika misy tsy fetezan-javatra. Dia ataoka ahoana roy dady eo ange le olany. Ity angamba aloha everiko fa mety ahomby. Fero ny fotoana iaonanareo satria raha mihoana matetika loatra sy maritra nareo dia ho teraka tokoa ilay fitiavana izay mbola tsy hainareo akory ny tondra azy. Dia ahoana indray zany ny fomba hahafantarako momba azy amin'izany. Izy mantsy aza maika letsy mbola roviana vao tapitra ny taona aleo ilamina dia misesy ozy nareo tanora zaiko. Mbola ho lena eo ihany la fa aza dia taitaitra loatra fianarana daholo ny zavatra rehetra. Io fitiavana io mantsy tsy mba misy sekoly fa samy mampianatra ny tenany. Fa raha tsy miditra koa nefa lahy tsy hita ny fomba fitondrana azy. Tia dady tia koa toa vao maika indray mampiasa ny saiko. Toa sady mampiditra ny mamoaka. Lavy zany fa zao ny fehany lanjalanjao ny fotoana iarahan'ny lahy aminy sy ny fotoana ianarana. Mahaizy amin'ny fehtena tsy ho voasarika amin'ny fakapanahy. Sarotro zany fa mila ezaka avy amin'ny lahy manokany. Tena efa amin'roa zao. Hiditra amin'ny telo azy zany fa efa tara ihaniko. Mandeha ny dada fa hidiko ny trano i dada no etsena saza. Aleo za fa elato mbola misahotaka be ihany ka so adinona eo. Zay fa lasa inona reny ataoko dia hitany haingo foana nefa zay mihitsy tsy tokony atao i dada satria manamafy ny fitiavako azy zany. Raha tsy mahita azy nefa to lasany ihany ny saiko. Eny hoe zany angamba ny fatohana bebe kokoa amin'ny fianarana dia mba mety ho adionika any izy. Asa koa raha tena efa tsinjony hoe voasariny ka dia atao mihitsy anakekezako azy. Zao aty tsy maintsy ho any amin'ny ray aman-dreniny. Tsy ho an'io aloha na raha-pitsy hoe aleo aloha eritreretina tsara izay lazaina sao dia any enena na ndry ary tsy kanto very tazako miresaka amin'ny haingory. Ary tao mifandray kosa izany fijeriko azy roa zaniko. Angary izy ireo tsy mianatra sa lasa miditra amin'ny teloko. Aleo efenako ato ambadiko ny tohatra ato enoko izay resany. Inona no tena tiandry olazaina fa maika eo ny manao esoesy teny eo. So everindry fa tsy fantatra zany tetiky ndry anodikodina ny lohany andro so. Ohatray fa nga izy iny zazakely ka azo atao amin'izay itiavana azy. Tia izy matoa miresaka be amiko et ça ne te regarde pas. Fa tsy zany ange ny tiako resahana fa ny amin'ndresy rato inona indray zany atsangatsy manorana fironindry zany. Ary tsy misy tokony idirandry koa ange zany na misy na tsy misy mba fantatry indry moa fa tena tarabe amindry rato. Eniko ny resany tamin'ny andry anikeo zany hoe raha tsy tiandry moa olona bogosy be iny mety alaiko ahy ihany. Teniteny foana. Ay ve ka sary piaro ihany tu vois. Devele soary ny vidy ny mafana
ndana mianatra sautara mbola ataoko malaliny anara kanto ary ingandry tsy nianatra to mbola tratraketo tsy nisy prof zay dia amin'ny telo vao miditra tovavy matsiravina be iny ve ny naman'lay sady manao an'izay mana fotoana ny mampitehidaroka mihitsiny ndreko ve dia resy aniny mafy be ange iny fa mody jerena hoe kely fotsiny maharenina eo e tsy nasaina nyjanona teo na napotehako azy kely aza mora misendoatra be ohatran'izany de fa mpadilio kely aloha zay nilazaindry azy ka izy any angeny tonga dia nanakandalana sy ny laza boby tamiko teo dia tsy afaniala oka reza ary mandehana miditra any ampianarina fatara dia aza mieritreritra azy tsony fa tena tsy hitako mihitsy koa ange zay mahasarika anareo lehilahy amin'ny olona pokaty ohatran'iny elarery mantsy tsy hisy afa-tsy elarery ny manandran-doza miresaka aminy atao amin'ity lycée ity fa inona zao ny maharatsy azy iny ka tsy mbola misy mihoatra azy ny tovavy ato amin'ny lycée hatramin'izao raha ny bika dia ekeko fa ny akoatr'izay fa inona ny akoatran'izay andray tia angay fa voan'ny ody fity tagniko dia mirediredy ka ndry ange tsy mahalala ny momba azy akory nefa tonga dia mitsara azy pokaty mba tsy mitovy hevitra amindry kosa aloha amin'izay ela ave moa tsy hanohatra ny hevitra ohatrany aleo amonjy ny fianarako ka raha riva mihoana dia mba handraso amin'ny enina so ilozana mbola manenjika ny kala haingo maimvandoha iny eo indray iandry andraso kely le tsy fa hiara-ody alina zao ndre fa misy dia lean'langa eny an-tanànana eny saika indranaka alina le tsy anaovako an'le mody sy fanady adiana lahatsoratra nomendra amsemaly iny ataon'lay inona ka zavatra irahana manao amin'ny groupe misy an'lange iny ka tsy tiako lesy le mamatambonina fa tiako mba hoe efa manomana kely dia manakambakevitra fotsiny sisa no irahana sady raha tsy diso tsy ela ve mitondra larana faharoamby folo ampianarana zaka fa maninona ka ray groupe ange zany tsika ay fa rovina moa izy ity no ateriny mbola milatsinainy fa tiako atao miadana ny ahy androany ange mbola larby za zao saika hoe amin'ny sabotsy vao iantsony ankizy ray groupe amiko iaranao an'izy io nefa moa ela zany ankizy ray miaraka amiko dia vao mainka azy zany tsara ka andao aro any amin'ny lisa fa mbola ody avy eo andao aloha akanikanto fa efa sasa miandry ahy izay fa nga moa ela ty tsy nianatra tamin'ny nanaovana ny lesina momba ny fanady adiana lahatsoratra tsy da didilanga le zany odiny fa fanina be ay tokoa moa nefa zay tapakandro kely iny letsika kanto andao amin'izay raha vita zay ataondry manao any kanto manao ny rato ary mitady aniza aty aminay kilasy ambany aty zay ange amin'ny heritaona vao manala baky ka akanao ange no aleko aty zany sambatra be azy zany fa manana garde de corps anankiroa iaro ako mariny zany sangy efa ody zay zao ka veloma re za ange ho hiara-ody aminareo fa so misy manafika eny an-dalana eny nareo iandro matsy kelikely ainy zay mba moramora kely mivavanyla fa so azeraka eo ela mety mariny zany so dia verindrefa tsy mpitsotra anary aty ka tsy aharo andry indranaka amiko izy dia manara-dia atsika eo nay ve ka inona maresaka rato akoatr'izay ngamby efa fantatra ho ihany hoe ho anatanina rivo za sy andry amin'ny tapabolana efa raikitra nga hoe andehany koa iandry efa nanaiky data dia hipetraka any amin'ny hotely zany nareo roalahany sa ho aiza zay nge manana trano any dia any aminay no vatana zay roalahy ndaoko ianao raha hiaraka aminay ka afrina no hijanonanareo any 3 andro farafahakeliny fa raha andeha ianao dia alavainao herinandro ny ty fa nahoana kay angakanto tsy mba leo mijanona eto moramangy za raha za misy atony akarana anatanina rivo mba hijerena ny zava-baovao misy any ndraiky sady mety ho tsara ny di raha mba misy zazavavy miaraka aminay dia anapaka fianarana zany efa fialatsasatra ange amin'izany rehefa aveo dia ila zao dada mihina aloha hoe anaiky izy ary mety tena afinaritra be dia atsika efatrany efatra hoana koa fa iza koa mifantatra lafa ho any eno mba iza no namatsika any
mbola tsy tena azo antoka fa mihina hoe efatra sika ny roanina mihoatra ay iza daholo zany ty mbola andala ao an-trano izay andehanao ny fanomanana amin'ilay fifananana asa soratra atao any aromaro-pamangy zany tsika atoatoko tongonareo ty vandana le tsy mba halaivo le kaefa za mbola ody maninona raha mandroso e vetivety fotsiny satria anao misisika aleo alaikainganare ka hoana andeha ve ho akanto e de aiza zany ny vantana sa za koa mahazo makany aminareo azo makany somatsara ianao ka tsy otra ny masadaikatra amin'ireo aman-dreninao ve zany rarado nareo telo mianaka ange fantatra izy ireo e na de hoe tsy mifampiresaka azy atr'izay efa nilaza izy ireo fa tsy misy ny olana de anjaranareo zany sisa manaiky mifanasako eny ary fa andeha azy zany e de misaotra anao amin'ny aloha tsy misy isorana zany ry kanto fa nareo aza no isorana manaiky ho namiko ary indrindra fenao ty letsy le kahery rato andeha hiaraka amintsika ho ny letsy kanto ay tsara zany fa mandehana amin'izay ala moa ty jereny ny andro efa hariva raha pitso indray toy iza nandresaka eny ary misaotra aloha amin'le kahe veloma daholo nareo velomy rado oay ho avy zany oran'izany somba misy ela aloha indramiko e hoay tokoa to efa mitaika izy zany tia ny eliko ento aloha de raha pitso avereno misaotra betsaka ary kanto fa mahavonjy atoko ianao raha pitso zany andao are iandry amin'ny firelany miditra zao maraina zao e ay fa maninona koa zao raha tsy mitabataba vao maraina eo e ny olona mbola matory sady amin'izay tsy mba miarahaba akory ka ela be zany fataranga e fa mahafaty andrivy e miarahaba e andro ny tsingerena ny taona anaterahako ange androany de inona zao mba omendry zany tokoa ve tsy mba tadidiko zany sa mba mamorona koa rela fa tena marina ve zany mandehana anytany io dada raha tsy mindry e mamorona aingana fanomezana ho ahy aloha vao mandeha mianatra indry za koa amin'ny sivy vao miditra aiza ry ano iteraka fanomezana ho an'la tampotampoka eo tsika koa angehatry izay tsy de zatra nankalazan'izany e fa na izany aza arabaina zany ela mitombo taona raika io 17 taona moa zany sa 18 sa firy ny tindry aleo ihany elahy de 20 taona raha izany fa manomboka mandreraka ny miresaka milaka misaotra e ary mandehana amin'izay mianatra fa tsy misy atoriko andray andro efa toandro be nge zao e so everina lafa tsy mbola be atao ary ato efa fantatro hoe mbola ampiri-trano a de anadio trano anio kosa mba fietoko de tsy mba tokony hanao nininina kosa sady efa tsy nahazo fanomezana ve mbola matindrara ka ela kosa nge tsy nampiomana sady tsy nampilaza mialotsy inny hoito ihany zany fa any am-pianarana mionaka ndry fa marara angealany mbola eo ampandrinao ihany efa lehibe angela androany arabaina le tsy misaotra ry dada fa tsy marary akory fa mbola ty atory fotsiny fa inona indray zao no nampiasa saina ny laliny zao ka iaingo ry dada maninony aingo nalahelo azy mafy alina ka nanjary ty ahita azy ary ny tena mahavariana ady izao arakaraka ny anaratsiana sy anenjehan'ny kanto azy vao maika mampitrotra ny ao anatiko ka mahatonga hitady ny toetra sy ny soa misy ao aminy aza mitady lavitra tsony lahy teny ray ihany no iantsona n'izany manjoany lahy zany inona ry dada aretina ve sa inona tsy aretina le roa fa fahasoavana eno azo lazaina ihany koa hoe fahoriana sy ady tsy saina fa inona koa ary zany lasainy dady zany mampatahotra izany aza matahotra le roa fa lalana izorany be sy ny maro zany fa inona ho ahy zany de inona no ataoko amin'izany fitiavana zany le roa ary tsy misy azon'olo kafa atao eo amin'ny toerany lahy fa elany manao izay apetipety azy eoko ohatrany tsy mba ho haiko izany ry dada aleo aloha andeha hanao raharaha eritreretako azy dini tsara hoe
Aôdy ay zay olona mandro letsa rato azy aloha zany la miantsoantso ao ivelany ao manahoana aloha manahoana la amerina ny kahiako angay ary mba haingana kosa izy zany ny bosy be zany ala alina moramora aloha lahy koa raha tsy masinina le tsy aka tsy mahalala reraka dia zay ve dia ho vitako iny lesona lava be iny angakaingana la fa mbola ilaiko angay iny kahiny mba hanaovako nentimodiko ka tsika zay langy ray gropy ka inona ary natahorany lahy am'izany fa ataony laharery angany dia voary fa ahoana ka za koa mila mijery kahe vao hanao ny anjarako ka leo mba raha pitso mbola tsy voadiniko daholo le izy ary inona ary ty ataony lahy velanga tsy andeha hianatra ny toloza lambrositrany aza be menimenina eo la fa raha endry lahy dia apio ka za ange eo mbola hianatra ary akalilano alehako aty fa somary aloha kely fotsiny andro any ka hiaraka ho anam-pianarana ihany le tsy rehefa aveo fa apio tanàna kely aloha ka leo ary mafa velambrosika manjary tsempika eo ela zany mbola andro avy eo eny letsy fa angaly ty kanto tsy mahay mampiritrany sy manadino to elahy daholo manao ny zavatra rehetra ahoana letsy izy ny tsy hay fa hitany hoe natoro maraina dia natokony fotsiny ny vary maraina dia lasa izy gaga matsiko vonona ny ampianatra azy angay la raha ohatra ka tsy nahay teo izy zany ndray ve ho ferana sy efa nampianariko tsara letsy izy fa sao dia tsy tiana eo tsy misy an'izany tsy tiana zany letsy rehefa misy tsy mety kely ny olombelona nge letsy ka tsy ampy kely daholo tsy misy feno tanteraka izany tantany ka raha zay zany fotsiny na mbola misy zavatra hafa maro aza tsy ampaninina akory sady tsy ampiova ny fitiavako azy letsy tsy misy mahalala ny rakitry ny fomarina rehefa tsy aseho ety ivelana izy ka amin'ny mahavariana dia naninona ny tsy naseho an'la tamin'ny kanto zany zava-dehibe sarobidy zany zany izy hoe sarobidy letsiko mila fahaizana sy fahasahiana le ty milaza n'izany sady rehefa voalaza izy dia ohatra mena ny lanjany eo anatikoko tiako matsy le mahatsapa ny fidobodoboko ny foko rehefa mahita azy iny na izy rehefa miresaka amiko na le mitsika kely amiko zany mety tsy hidoboka mafy be tsony ve ny fony lahy raha fantany zany hoe la izany mahita tsy haiko aloha mbola tsy tiako hiova fotsiny zavatra rehetra fa aleo aloha akafi amin'izay efa hitako sy tsapako fa tsara matahotra koa sao tsy tia izy dia hijaly eo raha tsy mety hiresaka amiko tsony iziko tsy afaka mitoko teny fantatra fa tinjoko amin'ny firesany sy ny fetsany fa misy fitiavana kely an'lahy koa izy fa mety matahotra kely toa an'lahy koa efa niresaka anganareo momba n'izany tsy dia momba n'izany mivantana aloha fa zany hoe ny azoko an'lazaina an'lahy dia tsy makahalalinahy izy ataoko fa hatreo ihany ny azoko lazaina aza matahotra lahy fa ho tsara tahiriny tsy ambarahatelo ny lahy raha tia ny lahy ay misy vahiny sady ato maharainy zany manahoany se rado mo manahoany dadany andry manahoana ny fahasalamana tsara ihany lesy fa misaotra ary anga mbola tsy andehanareo ka mbola miandry an'ny andro lasan'andro fa andeha ka ary elahy koa anga andeha amin'ilay fionam-be-pikenena ny Antananarivo any aminay nge andro sy kanto no ivantany nga mbola tsy lazaindry zareo ay ve elahy le namany andro nylazainy fa tena tsara fanahy dia mba tsy nampoziko letsy tena misaotra betsaka letsy ary ay zao ny ray aman-dreniny lahy ety any sa ny Antananarivo mivezivezy eo ry zareo ka ela letsy zany tsy nahita ny dadany lako mba manao ahoana izy ihany izy ihany mbola tsara ka tsy dia marary loatra fa nitositra any miaka midiny eo hitovizany zokonjokonyko fa tsara rehefa salama le roa dia mba mpitao any letsy ny fisaorako azy ireo mbola tsy maintsy andalo any ihany rehefa misy fotoana fa zany hoe mampilaza milohan'ny lahy ihany aho amin'izay dia miaraka makantsika satria tsy hitako ny tranonareo etiako raikitra zany ampitondraoan'ny andro fotsiny ny afatra afatr'inona indray zany konokonononareo mianakato zany ay ve ka irado le namany lahy ampiantrano anareo any Antananarivo fanga mifakalalonareo fantatro ny ray aman-drenika mbola kely rado no hitako farany izany hoe
tsy de kely loatra kory fangamba teo amin'ny 14 taona teo e tsy de niova firy isika mbola tadidiko ireo iray aman-dreny no tena namako fa iny ianareo daza nge fa iny efa nijanona 3 andro taonry zareo tamin'ny nrenonareo narary zany ve mbola tany Antananarivo sika nipetraka tamin'izany saingy efa ely zany ka tsy mahagaga raha tsy tadidiny lako ay tsara zany fa aleo aloha zay ry dada andeha sao de tara marina tokoa zany e ndao arynareo e raha toandro miona de mahazo toraka izy a misaotra de mandram-piona tompo mba tena tsy napositry indray iny ninona ty ay ve ka raha miserasety ny dadanareo e ka tsy vao mainka tsara ve zany amin'izay afaka mijanona ilailana Antananarivo zay iskanto sa tsy zany marina zany amin'izay koa afaka mahita nkanto elaelako mba te hanadimy vetivety ny fianarana letsy fa mba teo faly sy ho sambatra eo anilan'ny kanto ary lahy ve mba meno ahy sa variana ny jerinina ny ariana any to mitoditodika eo e maninona hoe lahy ay variana ny jery olona kay fa za koa no adala fa tena tia lavy aloha izy iny mareny eo letsy lahy fa sao misy mahenona eno eo dia ho rava daholo araky ny teniny lany hatsaran'ilay fitiavana miafina so mba arety mifindra izy tily tia ka inona aloha ny atao lava ty izy eto tamin'ny manatina antsika sa aleo lesy tonga dia andeha hamonjy ny hevitra ny fianarantsika dia eo nareo makafy ny fionanareo indray tsy mahamety iny atsony zany lahy raha ty azy aza mieritreritra sy miraharaha zay vavako sy ny vavan'ny olona letsy fa eno ny ao-polo lahy dia alay ihany ny safidy fiainany lahy io fa tsy akory mino aho fa efa lehibe lahy efa lehibe sika hoe zay zanyko lasa aloha ary to tonga dia lasa ny namanao vao nahitana anatina anareo mampatahotra be angaza ry andry tsy misy an'izany ry aingo fa mbola makamita devoir hono izy dia niditra mialoha sady mba tia miala antsika iresaka rery manahoana aloha ianao e manahoany andry salama tsara angamba ahoana zao fahitanao azy ao nendrika ivelany nge matetika mamitaka ry andry fa ohatran'ny salama ihany aloha ianao avy ety ivelany fa asany ao anaty za koa tsy mahalala an'izay ao anaty koa fa raha zay ny fahitanao azy dia zay zany aizy fa ahoana koa ary zany ina ny tena marina e ka tsy haiko e fa avy aloha any zany fa mandreraka fotsiny eny ary ina ary mivavao e mivavao ve fitsingerenany taona naterahako androany 17 taona azy ao marina ve bon anniversaire ary dia tsy aloha roako e andray fa maninona no ronao amin'ny molotra izay mba tiako tsy tianao nga tsy hoe tsy tiako fa ohatrany tampoka tampoka fotsiny misaotra renga tsy misy fisaorana fa ina moa zany no tena hisaoranao e le oroka sa le fiarabana izy roa miaraka mbola azoko averina ngera tianao e leo amin'ny manaraka fa andao lo hiditra any am-pianarana e amin'ny firy ianao ary no hitako e tena sepotra be andro any fa raha sendra mifankahita dia miresaka moa raha tsy mifankahita dia raha pitsindray andray kosa e fa ngatsy hoe raha riva indray mbola be atao be ary haingo fa raha pitsindray ka za te hiresaka elaela aminao ko andao aloha hianatra fa mbola be no sisa eny aryko masoto zany fa zao inona ary asa tazomina mafy ny tanako fa sika nge tsy maintsy samy mandeha mianatra e tsy manaiky araha-tsoroana ohatra andeha natokanao teo ka raha hitany ankizy eto ve tsy teraka resa be eo ko maninona oviana moa ny ankiziny tsy miresaka amorina azy ataoniko sa menatra ianao raha fantatra fa miaraka amiko fa angamo sika miaraka e ka na tsy miaraka aza fa mba androany fotsiny e eo ary tsy anaiky mihitsy mantsy ianao zay zao dia maninona raha riva mitady anao efa atosady nareo ie
mba ndrava loha izay andro any lasa niarana no devoir any ambony any rady tiandry ary dada ngana vita asa sady ny taonody aloha andro any ka nandeha ny tsena retsy a tsy dia be asa loatra andro any ay inona izany nentiny dada ho anahy reto reto misy mofo dia amelo eo koa iandry sy rado a sa tonga dia ateriko any andry zareo aza elingelelina aloha zareo fa rehefa vita ny asany ao a mihinana izy avy eo misy olona izany fa mandehana jereo ane iza koa ary izany iaingo manao kanto ao veka iandry izay manahoana ataonao inona izy misy ilako azy mbola sahirana be izy ka tsy afaka niresaka aminao misy afatra efa rendez-vous nomeny azy zao fa mandehana ilazao izy hoe efa ato a s'il te plaît kia fa izy zao ry kanto a za ihany tompoko manahoana tompoko tsy mahalala fomba mihitsy kalaniny ity tonga dia miditra tsy ampandrosoana kosa kondria ela beko iaingo ny anarako tompoko namany andraikaiky a fanao fotoana izay zao arivo izao ka somba azo ilazany izy hoe efa tonga ato a matsiravo moramora ry kanto a mandehany lazao iandry raha izany ay namany andry ianao eny tompoko efa ela ve voaingana ka ny tsara kosa izanyko tsy dia mba hitako manana namana tovavy loatra mantsy iandry ka gaga ihany aho ratsy ve izany ho ianao tompoko ka mba mahavariana fotsiny mahay mifandray amin'ny tsara ianao izany za koa ange tsy mba mananamany iandry ihany izao no mba tena namako iandro manao any ianao efa niona ange sika ay mo aninona ty ianao anatitra nyity mofo mamy ty a dia tia fanomezana kely ty ihany koa ay andray ry aingo efa nateranao mofo mamy a dia mbola omenao fanomezana koa sady toa tena tsara finosana mihitsy izy izany mangirangirana tsy hitako izay lazaina mariny bon anniversaire ry andry a misaotra betsaka manomana asa hoentinay ny an-tananarivo izay sy rado ao ambony ao ary kandao raha hiaraka antsika raha tsy mainka ianao nda ohatra za koa mba hiara-nomana aminareo dia inona nyvitany lasirado raha hohaniko kalaniny io iaingo ny anarako azafady tsy maintsy manomana miaraka aminay izy fa ndeha hanatrika an'ilay feonambe hiaraka amiko ndraikaiko dia lazao koa fa ho any amin'ny radio araka amintsika izy tsy hoany re izy aza matahotra ndre fa maninona ndriny efa izy eno a tsy tiako fotsiny toetrany andao hiakatra ry ainko fa inona ary ty toetra ratsy asehoandry ity ry kanto a toetra ratsy inona ry dada ka eo amason'olona eo no mampiseho amin'ilay olona hoe tsy tiandry isiko ka izany ny marinako inona ny atsarako velatsia amin'izany ao izy dada ka namany andry ange iny tokony mba ajaindry ihany ny safidiny olona ohatran'iny ve mba atao namana ry dada aza dia mitsaratsara olona ivelany oatra izany ianao ry kanto a misy antony io manotoa iandry ny fidy azy efa nasianyny vehivavy iny mihitsy ny sainy andry ry dada efa galifatsy be ange ny fijeriko anazy iny mahatoka ny andry ao ry kanto a nizanizy amin'ny fanerasera aminao tsy iny mihitsy akory no hanovanao raha toa ka sanatria ratsy ny olona iny fa anjaranao no mijery izay tsara ho aminy ary manova azy tsy kelikely raha ilainy izany sarotraniko izany ry dada ary raha ny amin'ny andro indray tena efa jambanyny tovovavy iny mihitsy izy raha mifahitako azy mety ho fanandramana tsara koa ange izany ry kanto fanandramana eno ary dia aprosiany dada mihitsy angamby andro raha tsy mampirisy azy mihitsy ahy mamela azy anana ny safidy malalaka fotsiny azy mba hiaina ny fiainano fianarana ho azy ihany koa izany dia asanareo zaniko za moa aninona fa tsy tazana fotsiny eto fa ny tena tsy tiako dia niaraka amin'iny tananarivo any entomora ny fiainananaka mahanjary ny fierinayna amin'ny zavatra tsinotsinondry mbola ho lavitra nge ny alery kanto aleko aloha hiakatra any amin'ny efitraniko any mba hianatra fa mandreraka be zany resaka izany mazotoa ary ary tena tsy tia mihitsy ny zandrinao miala tsino azy re ary aingo aza dia etretina ve loatra izay lazainy fa sary-piaro amin'ny ainadana izy
ka vonina hiara iasamiko sy raty ve ianao zao aloha rehefa eo ianao dia vonina foana ry antra so dia tokony andeha hitady labozeny ambany aloha e mareny eo lafa hiasa ny atao eto letsy ka raha alozanareo miresaka zavatra afy eo moa inona ny zava-bita eto ay moa mbola tsy fantatra lafa iaingo koa andeha hiaraka amintsika ho any Antananarivo dia ahoana zany aza matahotra lafa tsy iraitrano amintsika kory izy ka manana fanany dia any amin'ny zareo anao mantana fa natrika le feonambe nefa ianao ie tsy tokony ho any anga ny fijerinao kose tsy niteny an'izany efa mba tia halala fotsiny ary oko izay nyfantaniana fa ndao hotoizana ny asy taiza moa sika teo ka tao asa hitambarana nga izy ty tsy dia tena hoe hitambarana fa mba ampitahina ny asa hoentinany mety aminao zay sady mba mifanitsy tokoa sika izany hoe samy mampiseho ny asa soratra ny maniny dia tsaraina miaraka mba hatsaratsara azy diso kely lahy fa hoana tsy dia hoe tsaraina fa samy mifanome sosokevitra natsarana n'le asa soratra sady mianatra tsika amin'izay ay raha izay dia ekeko raikitra izany efa nentiko atony izany hoe izy ty tsy mbola vitako tena madio tsara fa mbola mikorotana tsy maninona izany fa mbola fanomanana angeny androany ty ary maninona raha tonga dia vakina ny asanao dia raha mandinika eo mety izay sady mba tsy mantany andro be loatra fa hono ahoana izay ry antry fa hoana ny tonga dia nitondranao ny asanao nefa mbola tsy niteny ninina taminao momba ny andro any ariva akory ka zany ampianarana na eny an-dalana eny mieritreritra sy manoratra an'izay hoentiko aniko no izany dia manaraka foana izy ty ary tena efa mpanoratra mihitsy ange ianao tsy napozitra mariny mbola be ny zavatra tsy fantatro momba mihina fa avelanao hafantatra an'izany misterinao zany aza matahotra fa ianao ny voalohany hafantatra ara tianao aza variana fa mitady ivona ange ny resaka reo ianao angeny nanomboka teo rado eny ray ary ka vakio amin'izay no ny ty izy fa tsy ao ary voalaza fa tsy nohariana mitovy ny olona rehetra teraka zaza tanora antitra ary maty nefa hoy aho ny ankamaroany tsy manaiky izay fitoviana izay satria samy hafa ny sary hita ety ivelany nahoana nga any ka ny ao anaty avy aza ny voatefy ny fono ety ivelany izay mametaka tokoa ho andreo manao ny hafa ho ratsy fono ivelany izay volen'ny fitaizana fono mbola zaza ka ireharehan'ireo nahazo doka sy soasoavin'ny fiarahamonina satria voafaritra fa fakantahaka tsara ho an'ny be sy ny maro ary tokony ho lasitra tsy maintsy hanamboarana ny sisa rehetra ny sisa rehetra izay tsy ekena fa fanetry be ny tany hono ka tsy maintsy ahilika sy andosirana toy ny fahasambao ka na inona taony dia mihoatra ny fefy voafaritra ireo nalaina ho fitaratra izay mihevitra ny tenany ho tsy mba manao ny tsy mety na hoviana na hoviana izy ireo izay tsy mba mety hifangaro amin'izay tsy mitovy fomba fijery sy fomba fisainana aminy satria mantsy ny hafa raha tazanina dia toa no tazana avy amin'ny taningazana ka ny tafio-drivotra sy ny ainandro no efa nanamaina izay mba kely sisa tsara tao anatiny ary toa tsy misy mitenina reo lahy fanga vita zaiko kinandray no vakiko eo tsony inona aloha mba hevitra reo ahoana fahitanareo azy tsy naposika fa inona koa reto manjoanareo reto tsy azoko mihitsy za koa aza mba tsy mahazoko lahatsoratra ve ny tsy azonareo sa ninona ny tena azoko tsara mihitsy ny lahatsoratra ny soratanao fa tsy napoziko fotsiny nareo koa tao mampatahotra tena tsy mety mihitsy angala izy teo sa ahoana tsy hoe tsy mety fa ohatrany hoe tsy ianao no nanao azoko fa izy indray nda dia avinao nanao an'io miala tsiny aloha ry haingo fa tena tohina mafy mifoko teo am-pianona n'le asa soratra ny soratanao teo tsy azo atao moa no miteny hoe diso tsara le izy fa zay zao no tena tiako lazaina aiza kosany dia hoe diso tsara tena marina zavatra mbola tsy misy fanomboana sy famarana an'io koa sady hitako hoe somary mikorotana nga ny hevitra ao anatiny moramora aloha aza saina manao fakafakao sy tsikera hoeto zahay ko raha izany ve no ahatsara azy maninona moa
Za aloha tsy tia hanova ninina nitsony avy aloha amin'izao fa zao izy mampiasa saina. Mampiasa saina hoana? Za zao mbola niandro toyny teo satria tia eniny hevitra nefa tsy fantatra hoe misy tokony mbola holazaina ve sa tsy de manjary mamina vina ny toyny fotsiny ka zay le tsy nitanjona ny ampiasan'ny mpitsara ny saina. Mampome akory nareo ka raha hoy izy hoe tsy ampy ny lahatsoratra ao dia ahoana? Asio fampidirana sy famaranana dia zarao roa amin'ny akapobeany amin'ny voalohany dia milaza ohatra ray amin'ny fizarana faharoa. Le teo ihany zany fa somary zaraina fotsiny. Misaotra betsaka fa tsy hofaiko zany a. Ka zao ange izy misy tsirony reny hoe tena hoe ny zavatra tsapanao no soratanao fa tsy namboamboarina. Sady mbola piko hoe ndrakitry ny fonao no miseho fa tsy misy fangarony. Zany ve? Ka tsy hita be ho daholo no momba zany? Tsy misy lavirary eto an-tany nefa tsy misy tsara mihoatra ny teny tsy miolaka sy tsy be sasany. Rehefa hevitr'olona roa be sao moa miady amin'ny hevitro ahita lahatra intsony amboariko rehefa miainga amin'ny fanahiko. Mety re iry haingo fahaza matahotra. Ary ando amin'izay no aterina fa alina ny andro Afaka ny ahitanao ve zara-pitso? Ny ariva angamba avy mianatra fa mbola tena be devoir sady mila tena mianatra mihitsy sika. Ko manina raha miara-mianatra? Tsy dia mety loatra angamba izay satria tsy hentsiko sahady fa tsy hisy fifatohana amin'ny fianarana ka. Eny ary aloha raha dia matahotra mafy ianao hoe ndao amin'izay ry tsikitiny. Ndao ary. Iandra ory Iandra fangahy lahy tsy hianatra marainy. Manao ahoana dady? Manao ahoana? Fa amfiry zao? Dray le roa efa mifito latsaka folo ange zao ty fa maninona koa ary azy zao vao tairiny dady za nge ka miditra mivito za koa nge vao teny taitra ikanto ny tafafo voalohany to dia efa lasa nianatra ny azakazakany izy ko. Dia maninona ho ny antsy ny tairiny? Mba halaminy tsara reto ka eo entiny lafa to korotany irina izy zany efa misy sakafo ny manomkanto ao ambony latabatra ao fa minanakely aloha rehefa avy misasa lahy sao fatonona any ampianarana any ka efa tara be ange ary dady isasa fotsiny dia tonga dia anainga ka efa tara ihany le roa fa izay 10 na 10 minitra elanelana amin'ny finanany lahy sakafo maraina ve ampiova inona amin'ny fahatarany lahy sady tsy afaka hiasa tsara ny sainy lahy ranao ny lahy ary oviana le tsy vao amin'ny 12 tena niary tory be koa alina sady tsy nahita tory indray avy teo raha tsy efa tamin'ny maraindraina mahasosotra mihitsy zany. Fantatro fa mbola nanidina tany amin'ny haingo ny sainy lahy matoa lahy tsy natoriko. Misarotra izy ity ry dada. Efa lasa lavitra nga? Tsy haiko io moa le roa samy nandalo teo daholo zany hoe samy manana ny azy ny tsirairay ka tsy afaka niaka ny toerany lahy ialahy ihany no afaka tena mahany olany lahy raha misy zany mba manorotoro izay veriko fa mety amin'ny lahy fotsiny any indraindray aza dinoina fotsiny mbola anao fanadinana lehibe nareo amin'ny farany taona ka lanjalanjao tsara ny fitondrana ny fitiavana mba tsy andratra nefa koa aza dia matahotra ny aratra sao manadiny miaina ao zao angery dada ny tena mampanahy sao lasany amin'ny daholo ny saiko manontolo rehefa tena miaraka izay zao aza moa voadingana kely ray ny vita dia efa lasany daholo momba rehetrako efa namboraka tamikany lahy ry andry ka dingana inona moa zany ty raha tsy mahadisoka efa mifanoriko zahay sady efa fantany fa ty azy ary efa nanaiky ny androany andray amin'ny manaraka hay ve izay zany ka maninona moa zany ka tsy efa zava-dehibe ve zany hoy dady tsy ho afa mihemitra tsony ahy zany fa angamo le tsy mety zany mandroso mihemitra zany ka zao angery dady tsy hitady zavatra fandray ve izy amin'ny manaraka za mantsotra ny tsy mahavita mandazy angatahany loatra aza tonga dia miteny an'izany lahy fa manjary tsy manana ny hevitra latsony angelahy nefa mba alehalahy ihany aza manaiko tarihany amin'ny ratsy fotsiny banjiny ny tandrona napetraka lahy tamin'ny voalohany taona dia tsy mivily lalany lahy dia atahoana ary zany za tsy miteny hoe moro zany teoria be lazaiko zany fa mba eno ihany ny feon'ny fieritreretany lahy dia miresa matetika koa nareo laha zao azo daholo izay mba etaeta-pony lahy fa olona nianatra izy minao fa
ho azo ny tebitebiny lahy sy ny lara-pahamehan'ny lahy eo amin'ny fiainana ka zao angery dady ny vavako fotsiny ny mody mandafa ny ato an-tsaiko efa vita tanteraka izao a efa mifitsofefany aloha zao mandehany lamandro dia misakafoana fa sao dia tara ny ora fidirana amin'ny manaraka indray tsotratra ny lahy io mandro mihitsy amin'ny rano mangatsiaka izao maraina izao dia sasaony aloha raha mitady amay fa ho hitan'ny lahy eny ihany ny anaovana azy lany andreto fotsiny tsikako mety ho tafavoaka ihany ve ary data izay ho aloha atao tsy ho voafehan'ny lahany io dia an'io zany mifanaraha tsara aloha nareo a dia azo atao matetika ny fionana ka za mihitsy ny lasa te ahita azy fangatso aloha zary data ka izay ny tia ny fony lahy atao fa ny sainy lahy no tsy maintsy ataony lahy zay ampandresy azy dia izay le tena tolona amin'izy ity amin'ny voalohany ihany engeny toy izany fa rehefa aveo milamy mafony io e zany very data eno a tsy andriko ery zany marina aleo aloha ary andro fa sao dia tara fidirana faharoa eto andana le roa andao amin'izay ho any miratsika ary andro fa sao dia tara be eto ka ho ariva vao tonga ny Antananarivo a inona koa ary ty mamaika andry eo otry fa ngaela tsy mba maika niakatra mba hahita zava-baovao ka teo any fotsiny afa tsy dia hoe maika akory sady mbola hiandrany enga ange vao mandeha aitoko moa kiala-daly iny mbola andeha araka amintsika any izay indray ianao fa maninona koa anefa iny nasianareo any dia lazay koa fa normal koa iny namany lahy iny tsy hitako mihitsy dia mahafatifaty an'lahy amin'iny olona tsy mitombony iny misavombona mahamenatr'olona na dia ny mahita an'lahy miresaka amin'ny fotsiny azy ka mety ho izay mihitsy ange ny tiavako azy fa tena marina ve fa tia an'lahy izy iny amin'izay nge za tsy manana rafilahy iny anga hoy ianao misy samijery sa misy samanadala arery iny amin'izay tena mialatsiny efa tsy tia olona ohatran'iny tena mialatsiny efa tsy tia an'iny olona baribary iny marina mba mpanavakavaka koa tiandry ity olona ohatran'ny olona rehetra nge iaingo satria ilay efa jamba ny fitiavana azy ka tsy mahita fa olona tsy ohatran'ny olona rehetra ihany fa tavamborondolo satria koa ndry efa jambany tsy fitiavana azy ka tsy mahatsapa fa ny fielonandry azy lasa nanakaiky ny foko mahatonga andriana ratsy azy tandremo anefa fa mety andrahatrany fitenenandry ratsy azy dia aleoko tsy miresaka tsontsika raha izany fa tsy mitovy safidy tsony olona ohatrin'iny koa ve dia alonako mba ny hafahay ary aza ritina lavabe tsony zany resaka izany fa mandreraka be sady tsy mitondra makaiza hay fantatra lahy ihany fa tsy mitondra makaiza ny momba ny haingo ka inona mbola iarahan'lahy aminy aza milaza izay tsy nylazaiko ka valio ary ny fanontaniako sarotra valiana nga zany orkanto fa mampaninona andrina miaraka izay na tsy miaraka mba tiako fantatra fotsiny so ihany fa misy an'ny rado any za ve hitanjy ireo fotsiny hianatra ny ale ihany eno ay fianarana daholo ange izany ry kanto ninona ny fianarana ny fitiavana ny fandeferana ny fijerenan'ny hafa indrindra ny fanajana amin'ny mahasamihafa antsika satria tsy natao mitovy ny olombelona natolotry ny asem radio anareo teo ny hafa tantarandray miseho nosoratan'ny dokotera Rakotondra miarana ny tantely novelomin'ny Rakoto Nofy Erika niaraka tamin'ny rojo ranay Varso sy Nanja